Ny 20 janoary 2024 dia efa tonga masika ny mpanohitra ka tamin'ny alalan'ny fandarana miara-manonja no nentina nanatsikafina ireo dosie maloto ny mpitondra fanjakana, ny tsy fahaiza-mitantana, ny kolikoly ary ireo marary ny vahoaka. Onjam-peo miisa 4 sy ny fahitalavitra MPS ankoatra ny tambajotra tserasera Facebook sy ny YouTube no fitaovana nentin'ny mpanohitra nanaparitaka izany fandarana izany. 9 Febroary 2024 tonga fotoana nionan'ireo mpisehatra ao anatin'ny fandarana miara-manonja niaraka tamin'ireo mpakafy azy ary tany Amerika Sinina no fotoana voalaza anatanterahana ny fitsangatsanganana. Ny orohoro fatratra no ny fahalemeny nefa ny fanjakana Andra-Joel ka nanao ny fomba rehetra nanakanana izany fitsangatsanganana ny mpanohitra sy miara-manonja izany. Vahoaka maro tokoa matsy no tonga namaly ny antso ary tetsamago ireo tanjombato ny toerana fiangana. Nosakana ampitandro filaminana ny lalana rehetra afahana miazo Amerika Sinina, saingo maro ireo vahoaka nandeha tongotra an kilometatra maro mihitsy no ny fitiavana ny mpanohitra sy resy lahatra fa tsy mandeha amin'izay laon'ny tsony ny fitondrana Andra-Joel. Porofo ny fahalemen'ny fanjakana Andra-Joel ihany koa ny fanapahan'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo MPS tao anatin'ny sary avy amin'ny zanabolana dia ny Canal Plus, ny Star Times ary ny Parabole ka tsy afaka nahazo vaovao avy amin'ny MPS intsony nanomboka teo ka hatramin'ny androany ireo malagasy any ivelan'ny faritra. Vaovao anisan'ny songadina tao anatin'ity taona 2024 ity ihany koa ny fanitsakitsahany Andra-Joel matetika ny lalam-panorenana izay lalana faratapony indrindra eto Madagasikara. Anisan'izany ny fanovany arak'izay tiany ny lalana mife ny satany lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara. Vavanga Andra-Joel izao mihitsy no nilaza tamin'ny taona 2024 izay nanaiky fa Imary Karavalimanana no ataony lehibe ny mpanohitra raha toa ka lasa filoham-pirenena ny tenany, izay raha teo ihany koa ny voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana 2024. Teboka iray lehibe teo amin'ny tontolo politika ihany koa tamin'ity taona ivalina Tsoela ity ny fikoanandon'ny mpanohitra rehetra manerana any Madagasikara tetsy amin'ny bypass izay nitarihan'ny RMDM na ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Nisy indrindra araka izany ireo fehi-kevitra nivoaka nandritra izany. Teboka voalohany no ny fanitsakitsahana miverimberina ny lalam-panorenana sy ny tsy fananjana ny fianianana izay nataony milaza hoe anaja sy tandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana dia takina ny fialan'ny filohan'ny repoblika. Izany dia antoko ny fametrahana firenena tandalana. Teboka faharoa, ravana ny lalam-panorenana ary atomboka ny fandiniana ny lalam-panorenana vaovao andraisan'ny rehetra anjara mba hidirana any amin'ny repoblika fahadimy. Teboka fahatelo, takina ny fialan'ny ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ka soloina mpikambana vaovao izay ny mpitsara no tokony hifidy azy ireo araka ny traikefa ananany mba ho tena aleo tena izy ireo. Miaraka amin'izany ihany koa dia apetraka ireo rafi-pitsarana maleo tena. Faefatra, takina ny fametrahana ny demokrasia sy ny fananjana ny zony tsirairay aneo hevitra malalaka sy anao famorim-bahoaka. Sokafana ho an'ny rehetra ka tafiditra amin'izany ny mpanohitra, ny anao manjery mpanjakana dia ny RNM sy ny TVM izany. Fahadimy, averina amin'ny asany amin'ny fitandronan'ny filaminana dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary ny fiarovana ny tanindrazana iombonana ny miaramila sy ireo mpitandron'ny filaminana fa tsy ho atao fitaovana politika sy herim-pamoretana intsony. Fahenina, takina ny famohana tsy misy atakandro ireo gadra politika rehetra. Teboka fahafito, takina ny fanaovana laharam-pameana ny sosialim-bahoaka mba hanamavanana ny fahoriana menjady amin'ny vahoaka malagasy. Teboka fahavalo, takina ny hanaovana laharam-pameana ny famoronana asa ka tafiditra ao anatin'izany ny fanohanana ireo orinasa malagasy madinika sy salantsalany izay tena manome asa aingana ny vahoaka, atao laharam-pameana ny fanondrinana ireo akora misy eto an-toerana. Fahasivy, tsy maintsy amitombona ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny angova azo avoazina na ny énergie renouvelable. Fahafolo, atao laharam-pameana ny fanampiana ireo tantsaha amin'ny fanarenana ireo foto-drafitr'asan'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny famatsiana zesika sy masomboly azy ireo. Faha 12, avoazina ny rafi-panabeazana eto amintsika ka tafiditra amin'izany ny fananganana sekoly, fanofanana ireo mpampianatra ary fampitaovana ireo sekoly rehetra, averina ny instruction civique any an-tsekoly. Faha 12,
atsaraina ny lafiny ara-pahasalamana toy ny famitaovan'ireo mpiasan'ny fahasalamana sy tompom-pitsaboana rehetra mba hahafana miatrika ny valanaretina rehetra toy ny covid-19 ny pesta ny tazomoka sy ny sisa. Fa 13 amin'izao ady amin'ny covid-19 izao dia takina ny fanaovana vaksiny ho an'ny daholobe na ny vaccination de masse mba hahafana miaro ny ain'ny malagasy ary hanarenana aingana ny ara-toekarena. Tepika 12 takina ny anaovana ny audit ny famatsim-bola nampiasaina tamin'ny ady amin'ny covid-19 tamin'ny taona 2020. Fa 15 takina ny fanatsarana sy ny fanaovana mangarahara ny fitantanam-bolam-panjakana ka mafisina amin'izany ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sampandraram-panjakana rehetra aty amin'ny foibe ka hatrany amin'ny faritra sy ny komina. Fa 16 takina ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy mba hisiany ny fampandrosoana mitovy isam-paritra na ny développement équitable. Tsy azo hoditsihita satria fahafahambaraka goavana ho an'ny Madagasikara ihany koa teo amin'ny tontolo politika sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny famerenan'ny Madagasikara ny vola azon'ny jirama noho ny fampiasam-bola be miopampana tsy mazava ka voaterina merim-bola tany amin'ny mpamatsy vola ny orinasa jirama. Eo ihany koa ny te-hamaina mandrivorivo azon'ny fitondrana rajoelina noho ny tsy fisiny mangarahara tamin'ireo vola be azony tamin'ny tamin'ny covid-19. Dia tsy nijanona hatreo fa mbola nampiseho ny fahalemeny hatrany ny fitondrana any rajoelina tamin'ny fanakatsakanana sy fampiroroana ny filoha Marc Ravalomanana isak'izay mihetsika ary nasaina namberana zandary mihitsy ary ny trano fonenana n'ity filoham-pirenena teo aloha ity na dia manana sata manokana mifehy azy. Tsy nalala menatra mihitsy ny mpitondra ka na olona avy metsena aza dia sakana ny mpitandro filaminana na dia efa fatan'izao aza fa filoham-pirenena teo aloha no ao anatiny toy ity tetsy mangamily ity. Fahafahambaraka indray nefa no azon'ny fanjakana Andrajoelina satria zatra ny lalan-dririnina loatra ka hitandreo masivony aradia tamin'ny filoha Marc Ravalomanana ny herisetra ny zandary ny atra taminy atoan'ity tetsy Ambomanga kely sy tetsy Andramanelatra ity. Fa tsy mbola nisy tao anatin'ny 10 taona kosa fa nisy tamin'ity taona 2024 ity ihany koa ny fananganana senisy ny HCC ka olony mpitondra avokoa no mandrafitra izany. Vady minisitra am-pierinasa nitendren'ny filoham-pirenena ary lasa filohan'ny seni. Dia izany no miantoka amin'ny fikirakirana fifidianana madio sy mangarahara. Izay raha fehezina ny ampan'ireo vaovao politika tena songadina tamin'ity taona 2024 ity. Raha fehezina dia nanjaka ny fahafahambaraka ho an'ny fanjakana Andrajoelina teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Miamahazo aina kosa ny fanoherana tarihin'ny filoha Marc Ravalomanana ka tsy magaga raha nazao fomba rehetra angalarany vato ny pomba ny Andrajoelina satria tsy matoko tena intsony fa olany indray amin'ny fifidianana madio. Ny volana May sy ny volana Oktobra no fivoriana ara-potoan'ny antenimera eto Madagasikara. Ny fivoriana faharoa ny volana Oktobra no andiniana ny mikasika ny volavolan-dalàna ifeny teto-bolam-panjakana ho an'ny taona ho avy. Raha araka ny lalàna, ny faran'ny volana Oktobra no fehim-potoana farany tokony ahatongavan'ny volavolan-dalàna eny anivon'ny antenimera am-pirenena. Tara nefa ny fahatongavana tamin'ity taona ity, izay efa nanaovan'ny fiarahamonim-pirenena Antsoavo. Teboka maro ihany koa no azo resahana mikasika ity teto-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 ity. Vao tonga teny anivon'ny antenimera am-pirenena dia efa nanambarany solombavam-bahoaka Tima fa maro no lesoka aminy. Amin'ny toe-karena dia tsisy miracle zany. Ary ny mampalahelo amin'ity fitondram-panjakana ity dia ny sifra no ampidina dia ambamboarina dia lazaina fa hoe iofotsika amin'ny taonina manaraka manao ny
tetibolona mpanjakana fa tiako ho azavana amintsika moins 7,1% zao ny taux de croissance dia ataonao ahoana moa no lasa 5,4% amin'izany efa zay foana tamin'ny roa taona teo tamin'ny telo taona teo nefa tsisy fiantraikany akory isa tokantrano isa mbaravarana tadidiova rehefa miakatra ny taux de croissance dia miakatra zany no fahefa mividin'ny olona ao anatin'izay eo koa zao a ny fitangany vidim-piainana ny taux d'inflation 6,4% no soratrao amin'ny fomba ahoana no afehezana anty vidin'ny entana ty teo a rehefa takin'inona efa tsy voafetsony ny PPN ny vary menaka ny siramamy ny sakafo ny légume miakatra zany tokony fihezina ao anatin'ity tetibolona mpanjakana ty asa ataon'ny fitondram-panjakana ny karama tsy miakatra ny asa maritra tsy misy dia hoy za hoe aza rebrepena ny vahoaka malagasy amin'ny resaka sifra tompoko anisan'ny mitondra fanamariana mikasika ity volavolan-dalàna ity ihany koa moa ny avy eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena na eo azy zany ezaka sasany toy ny fampiakarana ny tetibola ho any sehatry ny tontolo iainana ohatra mbola maro ny lesoka tokony atsaraina Président moa zany dia manamafy le fangatana hoe aleo mba ahena foana ny budget sans destination précise io satria raha oharina amin'ny firenena hafa tena hoe pitiny kely za hoe budget tsy fantatra fampiasana zany anatin'ny tetibolam-panjakana ary zahay moa zany dia miteny hoe mba tokony asorina mihitsy le hoe nouveau projet les PIP les investissements hoe nouveau projet d'émergence satria tsy mahasoa le ministère amin'ny fisiny io zavatra io hita hoe zao ohatra hoe aty amin'ny ministère en travaux publics dia miakatra 357 milliards d'ariary io nouveau projet d'émergence io nefa ny raha mpiasany io voalo io le ministère dia voaterier alohany amin'ny conseil des ministres zay vao afaka hoe iroso amin'le hoe fampiasana ny voalo io dia lasa tarazoka zany le fampiasana anazy dia io koa moa zany hitanay fa misy an'le resaka hoe opération d'ordre zay ao anatin'ny volavolan-dalàna hitanay fa miakatra be zay hoe opération d'ordre zay matakatra 2728 milliards d'ariary izy zao anatin'io volavolan-dalàna io zay hoe efa manakaiky an'le roapolo isanjato ny tetibolam-panjakana ka mangataka ny mefa moa zay mba nazava hoe inona ny antony fampiakarana io volo io opération d'ordre io tsy nandany ity volavolan-dalàna ity moa ny vondrona parlementaire atim nivoaka ny efitrano izy ireo nandritra ny fivoriana tsy fanajana ny fepitoana apetraka ny lalàna ny fametrahana sy ny fotoana andiniana izany volavolan-dalàna izany mifeny tetibola dia na amin'ny LFR na LFI dia tsy najainy zany fa tara dia tara lava ny faharoa dia zara raha nanana efatrandro nandiniana an'izany tany anivon'ny vaomira manaraka ndraiky io dia ny resaka hoe tsy mangarara ny tsy fisiany mangarara tsy hitanao taratra ao zay le atao hoe sincérité budgétaire izay ny antony dia misy aloha reny efa niteneny tao mivondry ny firaisamonim-pirenena ireny mahakasika an'ireny hoe vola izay mbola tsy fantatra ny lalana ho alehany ny destination zany mbola tsy précise izy araka ny fiteniny tao manamafy an'ireny fitakina fangararany ireny tenivony vondrona parlementaire tiako Madagasikara hoe tsy toy ireny no fitantanana ny volam-bahoaka tsy toy ireny satria ny zavatra toy ireny dia mitarika makany amin'ny fanodikodinana ary raha ny tena izy raha araka ny lalàna tsy tokony ameny autorisation any mihitsy ny parlemanta na ny antemera-pirenena manoloana na zavatra tsy mazava toy ireny nefa raha tsika mahita moa fa dia manana ny maro anisa ny fomba fitondrana mino izay efa andeha fotsiny eo ohatran'ny taratasy any amin'ny postra misy ihany koa ny resaka hoe OGT na ny resaka hoe opération globale du trésor reny ny sorona tao hita amin'ny volana aogostra dia naninona ny tsy niverina intsony dia fanazavana atao hoe tsy mitombona na hoe akapobeny fotsiny dia manao hoe mbola mandinika ny teknisianina dia zay maro be ny zavatra toy izany resahana ny resaka nouveau projet d'émergence indray ny eo ara ny fanolorana n'izany le PEM le drafitra hoentina manatanteraka ny EM efa roa taona amin'ny volana janoary no nylazana fa ho atolotra zany ho atolotra amin'ny vahoaka ho atolotra ho retany ho rendanitra aizy zany amin'izao fotoana izao dia mivoaka sady ireny anarana vaovao sy ny famaritana vaovao ny voambolana vaovao hoe nouveau projet d'émergence dia ohatra raha nyrenina voaka tao reny ihany ny rahantsika nahita tamin'ny anao manjeny misy an'le 357 milliards ariary izay hoe
any ministera ny asa vaventy fa ny fomba ampiasana azy a ny tena mampomety dia tsy maintsy eny amin'ny conseil des ministres ny tapahana zany hoe tsy misimisy le fampatokisana eo am'ireo samy mpitondra am'le ambaratonga mpitondrana misy eto amin'ity fitondrana eto ity fa lasa atao a zay ampavesatra le fombafomba mandany fotoana zany rehetrarehetra zany ny santionany ato zany ny santionany zavatra hita ato araky ny tegnity hoe tsy anna fotoana raha anatin'ny efatrandro ianao fanahinina ny fijerinay an'izany lantsina sy mpantsina dia ny anivony anteny meram-pirenena ity volavolan-dalàna amin'ny fiantety-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 ity fa inona tokoa ary ny tena tsara ho fantatra sy anoeran'ny mpanohitra mikasika ity teti-bola ity mbola anatina krizy tsika eo ny tsy mampitovy hevitra mantsy matoatsika mbola eo mpivoanany krizy dia mbola ao anatina krizy tsika raha krizy ara-pahasalamana ny resaka ny atombohana zay nitarika krizy sosialy sy krizy ekonomika tsika nge zao mbola ao anaty fanahina iverina anaty valana retiny zany hoe mbola anatina krizy tsika efa tamin'ny herintaona zay no nyteny hoe tokony ho teti-bola sahazana situation anaty krizy no teti-bola aroso fa tsy teti-bola klasika toy fanao andavanandro zao tsika mbola miverina indray zay zavatra zay ary ny tena mampalahelo ao anatin'le izy a samy resy lahatra ihany na mpitondra fanjakana na mpitazana hoe tena korosofahana ny lafiny ara-toekarena eto Madagasikara ka mila renina fa mampalahelo ao anatin'le izy ia dia fanarenana le izy mbola le vahoaka zay efa tsy mahita ny alehany tsony a reo ndray mbola tangosana ao anatin'le teti-bolam-panjakana tafiditra amin'izany a fampakarana ny hetra alaina amin'ny vahoaka amin'ny vola miditra aminy raha ohatra hoe tokony ampakarana fa efa mividy ny vahoaka ny tanjona ny kely ananany ray aza no alaina aminy ampiakarana ny fampidiram-bola mpanjakana hono tsy rariny ange zany amin'ny zavatra sala amin'izao hoe ary tsy maharesy lahatra anay zany ao moa be no vitsy a rehefa natao ny ady hevitra dia le lazaina fa maro anisa no nahalany azy dia tangosana ny vahoaka iankina ny fiainam-pirenena iray manontolo ny teti-bolam-panjakana akoatra ny fahatarany vao tonga teny amin'ny parlementera nefa dia tao napetapetaka fotsiny ihany koa ny tarehimarika ny aina tamin'ny tsy fampiana sy tsy fisindrano-goavana ny Antananarivo renivohitry Madagasikara sy ny manodidina azy nandritra ny volana maro tamin'ity taona ity ny afara tamin'ny fitakiana sy fitokonana mihitsy azy izany toy ny teny Ambatomaro, Ankatso voalohany sy faharoa, Ambohipo, Tsarahonenana, Andraisoro. Tsy ireo voatanisa ireo ihany fa saika nitondra faisana avokoa ny faritra rehetra. Feno ny kapoaka, tsy laitry ntsoro ny fijaliana manoloanjany fa nidina ny rohitra an-dalambe ny mponiny. Efa lasa fahazarana ary lasa haingony tanàna rehetra le mihitsy ny bidon milahatra eny amin'ny pompy. Mahatratra ny 100 isan'andro ireo miandry rano amin'izany. Betsaka ny tsy mahavita intsony ny asa mandraharaha. Lany andro sy lany fotoana miandry rano. Matsaka amin'ny toerana lavitra mihitsy azy izay mbola misy rano mitete kely afaka alaina. Misy mihitsy aza moa ireo miaritory eny amin'ny pompy. Na ny rano ampiasaina amin'ny fidiovana, fandrahoana sakafo tsy misy. Ny rano izay tsy vita nefa tapaka lafa fa mbola maloto sy misy fofona ihany koa. Vahaolana narosin'ny Jiramany fitaterana rano amin'ny Sinbe eny amin'ireo faritra samihafa. Saingy toy ny tsy misy an'izany, sady tsy ampy ho an'ny rehetra, fa indraindray aza tsy misy rano tonga akory. Hoe tonga amin'ny 12 alina zany no hoe miandry ny fandehanan'ny rano dia tsisy nefa le izy mandra-parainy andro zany ianao miandry le rano tsisy nefa maraina tsy maintsy hiasa tokony hoe hivondrona mihitsy ny olona laitra ny jiramaka tokony izay mihitsy fa za zao vao eo mandeha mitady olona hoe ohatrina bidon hoe 1000 izy dia eritrereto hoe bidon 5 zany ny anay tsy latsaka ngay andro raha hialina zany ny aretiny ty efa fafy eraky ny tapitanety atahorana azonareo zay dia ny rano mety hoe adala zany le hoe manasa tanana matetika sy ny karazany ny tanana rehefa tsy voasasatsony amin'izao
ka satria efa tena tratrany tsy azanoarana zay zao efa herinandro sa ahoana araka izy efa herinandro zay efa zarara misy ankonana vary sisa ny anaty vilany ny anaty siny be de zay de hoe aloha rehetra hitady vahaolana hoe inona ny tokony atao fijaliana satria na rano sotroana anaovana rano amin'ny fivarotana ny rano androna sanatria mivava miresaka ny sasan'ny vaivavy ara tsisy de manahirana mihitsy zany ny mombamomba n'ity zavatra ty fa tena sahirana no anikoanina tena tsisy de sanatria mivava miresaka ve de ry maremasay no aka rano iny maremasay zany no mananina de ny anasana lamba zany de maremasay zany no anana eto fa noanina moa zany de zany mandehandeha zany tapaka mihitsy io rano io bidon io rano vonona tsisy zay mandeha miasa raha andeha hiasa zao mipiasa tsisy rano rehefa hoe avy miasa raha tsisy mihitsy mpanjifa ranona izy nefa de 10 ny ray bidon ka raha misy marimaritra iraisara ihany raha fanjakana meo rano zay ny fiainana efa sarotra vola tokony midinay hanina sarvoa amidy hena kely etsy lasa ao amin'ny rano de lasa tsisy hanikohanina tsony zay raha misy rano tokony ray bidon 10 raha tsy manana vola afa-tsy 5000 ianao de rano ray bidon tsitsitsiny tsy haiko tsony mpanasana entana amin'izany na hoe ahoana na hoe ahoana ary amin'ny vovory tena enjala be efa mivoaka kilometre zay manko mihitsy zao le rano ry amin'ny vovory nefa rano amin'ny vovo zany rehefa tsy amin'ny rano isanandro amin'ny bombonina io izy de tokony mba asyny rano amin'ny tomobile mitatotra eo zany mba hoe mena 700 zany le izy farafalika matana mamoaka an'izany 700 zany rehefa tena enjana jereo ne niroton'olona zao hoe tena zara raha misasa zao ny olona ny aretina nefa lazaina fa mitatatata mila manasa tanana mila manasa inona tena tsy milatsaka fefany angamany raha misy ny ray de zay latsaka fefany zay nefany sady pikarama mipinana zay nefany raha pikarama de tsy manara manay ny olona satria le bobo tsisy raha male le bitomanga tsisy manaty zay mifidy amin'ny 10 etsy nefa zay vola miditra aminay raha tsisy de tsy afaka mifidy amin'ny 10 zay makany ambany amsy tena mijaly rano mihitsy zay fo ambony maraina sikana tiareny vohitra ny sikana eto fa tsy any ambany vohatra tsy tokony izaly rano sikana eto zany tena marina satria asikana aty amsikana ny foibe ny ziramasy ny tariny de zay agnatin'ny resako eto ampiandrokopy ao eo amin'ny bassin ambany eo fa manay fagnatako zany any amin'ny ambony tokony tsy tokony hoe tapaina ny resaka rano fa tsy misy ny asa zany de zay neny zany tokony hoe mba atao koa ny fivelomany madinika ny olona menina be de zay zany ohatra miandro foana zany zay de rehefa misy rano mandeha de miady ny olona satria le rano tsy maraka de tsy hitanay zay atao efa zay koa amin'ny alina miandry an'io zay koa le izy mba mandreraka ihany ny hoe amin'ny alina zany hoe vao andeha mipona mety manahirana ihany na ny olona fa mba reraka le asa amin'ny fitadiavana amin'ny etoandro de mbola akarano koa hoe amin'ny alina mety tsy rariny sosa de tsy fantatray marina ny tena fototra izy io hoe inona ny antony hoe tsy voaloha ve le faktirany jiramasa inona fa de miponina amin'ny ray alina amin'ny 20 alina amin'ny 120 alina ny rano isanandro zany de jaliana foana hoe sécurité ve ny andrasana fandripalemana nefa ivoaka amin'ny alina ny olona atsaka rano zao ny pozin'le rano anasainay lamba ety nandrano sotroana zay tsisy raha hoe zay akarano zany de amin'ny 3 maraina maka de amin'ny 7 maraina vao anjaranay indraindray maty indraindray kely fandeha maloto mavomavo be izy rehefa avy maka rehefa avy matra misy fotoana izy maty de maloto be izy rehefa avy eo tena hita hoe mijaly zany satria milahatra be ohatr'izao foana de anao zany raha tsy hoe tonga loloha ianao de mety tsy azo rano raha ohatra hoe maimaiky tsy eto Antananarivo ihany fa saika krizy sy arifa irano tanteraka mihitsy ny faritra maro teto Madagasikara toy ny tany Fianaratsoa sy ny faritra atsimo ary ny avaratry ny nosy iny ny rano io fa tsy misy mbola mitangana ihany koa ny vidanana ny iray bidon ny fahasahiranana nefa manaraka ihany de mijaly rano zay tsy mahazo rano fotony ranonety izy ka 3 andro bokako amin'izay mandeha zay fa magnano karaha iny zay raha fa mamory zergany zergany maro mandeha misy 20 karaha iny anao maromaro an-tragno igny amizay tehirizinao mahampy jusqu'à 3 andro izy koa le tsy ampy igny zegny manjary sahira arakaraka le fivanganao le fisianao zergany baka
izy koa anao mivanga koa anao tsisy maro tegna mijaly rano zay marandraigny fo izy mandeha dia tsy mandeha koa izy koa tsy mare marandraigny koa tsy azoko aminazy ny tegna mahatonga ilay izy tsy mandeha fa zay zegny lasa zay mivodina ty mijaly kokoa noho ny agny velana lahavy io ray mananty rano aminy zahay amin'ny goudron henaniky iny iny halihalia ty amin'ny sisiny ao iny zany ro angalanay rano iny saofanay anga eo iny tonga de ketreha balahazo ata balahazo amizay mainty be tsy masaky satria tratsy rano maloto iny ty rano fisotronay amin'ny fahoriana mahazo anay zao aloha tsy mety aminay mpitondra fanjakana amin'ny henany zao satria zahay tena mijaly any 3 andro tsy mahita rano zahay henany zao voandroany hahita rano laha mahazo laha falany roy rehefa tsy mahazo reto henany mahatonga na mijaly rano tsisy rano nora tsisy pompe ao tsisy rano zay nafa to tsy avy le maty zahay io misy to tsaiky madiniky reo zay mila fagnampy amina fanjakana manahira fa tsy hisy ty rano hosotrony za farany mihaly ovy zahay mihaly sosa haniny tsaiky madiniky igny avilivily le ianova ivily rano nafa tsy misy le amen eo ny rano fa saika nikakaiky avokatry ny fahatapahan-jiro lavareny ihany koa ny vahoaka malagasy tapitra simba avokoa ny entana fampiasa ao an-tokantrano tsy lazainy intsony ny tsy fandriam-pahalemana sy ny vokatra tsy samihafa nateraka izany nampimenomenona ny rehetra tamin'izany ihany koa ny fomba fiasa tsy mamombony jirama izay miantoka sy miandraikitra ny fampandehanany anjiro sy rano be fihetsiketsehana sy be fanovana saingy tsy hita taritra izay tena fiovana nentiny isa-tokantrano vao maika aza nampitondra faisana ny rehetra izany raha tsy laza fotsiny ny vitangany faktiora aloha izay tsy mifanaraka velively amin'ny fandaniana isan-tokantrano hatramin'ny siny ty le hoe anjifandray no mandraindreo leveny jirama dia lasa misy problème le izy raha na 80 000 ariary ny jironay teo aloha lasa 400 000 ariary amin'izao fotoana zao avy zany base ny aingainy jirama nafanina anao an'izany zavatra zany rehefa tonga ianao mitaraina amin'ny jirama hoe ahoany ty jiro ty lasa misy tasy d'huile ohatrany tany amin'ny HCC teo aloha le fomba fiteny manao hoe azo raisina fa tsy mitombona izy mahita valy foana tsy zakanay le izy ary rehefa nanontaniana mampiasa ny jirama dia zao ny nambarana misy an'ity 2e tranche sy 3e tranche ty ozy izy zay nidivanay mpiasa ny jirama hoe tsy zakany vahoaka io fa zatao an'io tsy tia laly izay fa teny midiny io izy ry zareo dia mampiatsy izay ozy izy mpiasa ny jirama tarifa inona ny tena nataony jirama tarifa mambotry vahoaka sa tarifa manampy vahoaka andreo matofy loha marary ny vahoaka jerevy zao zavatra zao aza vonona ny vahoaka atsaraina ny vidinjiro hoe anaovana information daholy ty teleka isan-karazany ty ary nareo moa da manao tamitamina hoe midina ny vidinjiro aty nefa nareo manao kobay ty ambadika ty ampiakarinareo ny vidinjiro andreo matao ministre ajanony le tamitamina amin'ny télévision sy ny radio fa fandrebirebena saim-bahoaka fotsiny io tsy vitany jiramany makareo leve amin'ny mpanjifa fa rehefa iverifie hoe mitombona marina ve le eo amin'ny compteur tonga ihany zala ay vitany jirama ihany zany no makareo leve aty amin'le mpanjifa tsy manao ny asanareo sady manatrareo leve zay mbola anatitra vola ho anareo ny jiro amin'izany en plus mitombo foana mba tsynjovy ihany le malagasy fa aza manao an'izany loatra vavabe fotsiny aza atao oeraoera ty fiainany ty jalony malagasy tokony mba jerevan'le jirama zao mombamomba zay amin'izao aloha fa nanomboka tamin'ny firy le izy misy zavatra may ony ao ambadimbadika ao dia nefa le izy tsisy mijery fa miaka midina le jiro dia may daholo le zavatra ao an-trano ao amin'ny jirama mihitsy zay anako hotanao satria tsimba daholo fitaovanay rehetrarehetra telefona le jirama tsisy toky izy miandro fotsiny ny olona nefa ny alina neza ny alina zany alina tena mampatahotra raha misy zavatra mitranga tapoka dia inona no rangotonay mba jereo akaiky le izy zany zao hoe mba jerena mihitsy zany mba araky ny vavan'ny olona koa zany mba tovy araky ny vavan'ny zareo zany ny zavatra tena mba atao tsy aiviny tafiditra tao anatin'ny veloran'ny florajoeliny ary nampanantena ny vahoaka nandritra ny fampelezan-kevitra nataony ny taona 2024 ny fanatsarana ny angovo sy ny rano ho an'ny rehetra tafiditra amin'izany ny fanomezana jiro izay farany mora indrindra ny fampidirana herinaratra manerana ny Madagasikara ary ny fanomezana rano madio azo sotroina ho an'ny rehetra mampiteny moana ny zava-nisy raha ireny ny ainan'ny vahoaka malagasy nandritra izay fotoana izay
fa mpanantenana sikobaka mbavatrany no atao amin'ny vahoaka. Tapitra ihany ny taona, tsy hita izay tena vahaolana raha resaka jiro sy rano no asintendry. Ny orinasa jirama ihany koa tsy mahavaolana. Enatra ho an'ny firenena indray aiza no azo, satria hatramin'ireo mpamatsy vola dia ny banky iray isam-pirenena izay nitaky ny tsy fisiany mangaharara amin'ny fitantanana ny famatsim-bola nampiasainy ity orinasa mpanjakana ity, ka nitakiny izy ireo famerenam-bola. Tsy mifanaraka tamin'ny fifanarana ny ampiasaina ny vola araka ny tetika SAPAGOZ na ny projet d'amélioration de la gouvernance et des opérations dans le secteur de l'électricité izay fifanarana famatsim-bola niaraka tamin'ny DA na ny Association internationale de développement. Tsy nisy izay tsinykolay vokatry ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana ireo mponina manerana ny nosy raha ity taona 2024 ity no resahina. Mitovy avokoa ny nambaran'ireo olom-pirenena na olon-tsotro na mpanao politika fa ny tsy fisinasa sy ny fahantrana no antony izany. Eo ihany koa ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana izay tsy voafehan'ny fitondram-panjakana. Raha ho Antananarivo sy ny manodidina no resahina, tsy afabela amin'ny resaka fanendahana, ny arom-paosy, ny sintomahery, ny vakitrano, ny alabotry ary ny resaka fisolokiana ireo mponina. Tsy hanavahana n'iza na iza intsony ny fanaovana ireo asa ratsy ireo satria dia mianda-miambavy ary miditra an-tsehatra hatramin'ireo vehivavy bevoka mihitsy aza. Eo ihany koa ny fanafiana amin'ny tapiadiana miaro fandrobana sy fanolanana ary vonolona izay mahala sibatra tokantrano, mpandrarà, mpivarotra, toeram-pitsaboana ary ireny mpanao cache-point ireny. Ankoatra ny fahaverezam-bola tapitrisany maro, nisy tamin'ireo niara-ny asa ratsy ihany koa no naratra no kasihan'ireo olon-dratsy tanana. Tena enjana be fa ety isan'andro misy manendaka foana, io trareo mitondra antsy be dia mba manao mitaraina zany zay fa simba ny tsenanay mpanatantaka poketra ety amin'ny tsena andavanandro misy foana mipetsena ie dia mitangorongorona ohatran'izao ary dia eo dia efa misy tataka amin'ny poketra ny sase dia amin'io ilay izy tsy mba hoe olona le hoe olon-tsotra fa olona mpihaja be manao alizy olona tsy ampozinao vehivavy tsy hoe misy ny sécurité sy ny tariny nefa tsy mandraindraikitra ry zareo. Ilay olona mandalo ny jereny dia mitondra poketra izay no asiny. Sy to maheno nanaovany azy. Nandray anankitelo na roa ny ray andro. Mamay be ety. Efa nisy fitarainana zany dia ohatrany le sécurité ohatrany tsy dia hita matetetika. Izay no fahavoazana. Ny fandriam-pahalemana aty aminay zao tena mijaly dia mijaly izay vahoaka satria na amin'ny petsena raha lasa tsy maka aty ambodin'ny sotrotsony tena mijaly izay. Ary ny voalohany indrindra ny sécurité tokony hamafisina voalohany indrindra. Izay zany ny zavatra tena angatanay. Zone roa partina tomadinika aty zany mena atsimo amin'ny station Ambatondradraka iny mena varavaratra mekandrefana indrindra moa iny mekandrefana amin'ny aremo maikiny hatramin'izay efa entana ety mpanendaka mpanao setomahery mpanangalatra entarana tomobile zany misy aty daholo. Anjara fanjakana angamba mitady vahaolana amin'izay fa tsy vitany hoe ety amin'ny fokontany na ny commune tsony fa fanjakana foibe mihitsy. Tena mbola mamay ety aminay tena mamay sady tena mampalahelo ny jiro tapaka daholo sisy mirehetra ny jiro am-poto. Izay ny tena mahatonga ny zareo mirongatra be mihitsy eo amin'ny area mahitsy ao ire amin'ny parkina. Tena tsy miala maina fa tena tsy maintsy hoe voentaka foana na telefona io na vola io poketra. Anankiray zany to dia niazakazaka be sady sarotry an'le basy dia niteny anay izy hoe tonga dia miditra dia mangina dia nametaka anazy zany izy hoe tonga dia midira hoa dia natahotra azy zany dia niditra dia tonga dia mikohaka ozy izy dia niteny izy hoe aiza ny vola dia zany mbola tsy niteny fa rehefa vadiko ry no niteny hoe azo vonoina izy fa ato ny vola dia satria le any atao aoriana indray zany nanambana an'le vadiko dia nasin'ny kohaka koa zany ireo dia hito natosiny dia totovany body fotsy tao dia nintany izy aiza ny vola ozy izy dia ao ny vola ao anaty vatakely ao vola dia niditra izy dia nalainy le vola dia tsy rety fotsiny aveo vola ao izy izy tsisy vola tsony fa reo ihany ny vola ao dia le raha hitany ireny zany teny rofo daholo izy ireo kanety sy ireo tokatoka tsara ireo dia nyrofony ny kanety dia le toka mihajahaja le tokatoka avoavo ireny zany nyrofony daholo dia aiza ozy laklen'io moto io dia tsy aty ho ny laklen'io fa any an-trano aiza nisy moto aty zany fotsiny tsisy lakle fa aiza ny laklen'io fa pokako amin'ity lohany lao izy raha ohatra tsy mivoaka izay lakle zay dia miverina eny izy dia savasava taty dia hitany le lakleako le lakle ana moto zany hitany
dia ty lesy le lakile dia izy hoe ndao ranapoka fa mandainga tsy azy voana rivariva zay ny tena hita betsaka amin'izao zany hoe vakivaky trano épicerie reny épicerie kely reny efa mahatsatsy impiry zay ao anatin'ray volany telo angambany ny olana amin'ny resaka cash point be dia be ny olona misoloky misandosandoka amin'ny fomba be dia be isan-karazany mahita manahirana be mampatahotra be fa izany hoe maily fotsiny foany betsaka ny tsy misy atao ohatr'izao ny ambotro manjaka mbola manetsy miavavary misisisasisisa ao anatin'ny tambary io fa manomboka maniaka izy makatro mihitsy zany hoe ny fivelomana sy ny fiarina ray manontolo mihitsy zany a no very tsy manana ntsony izy dia mazava ho azy raha fahampianana taka-valalako arina sitsy ny vahoaka amin'izao fotoana izao satria fandraisana ndraiky ny fanjakana zany tsy misy zay ny fitarainana voaray aloha hatreto io moa tsisy ninina azonao atao moa zany fa dia ny olona mandeha somary mba manao mano fitadiavana sy ny asa mandraharahany any amin'ny etandro eo ny tena nahararotany elo dia amin'ilay takatakariva kely a iny zany hoe nahamboly mangazo any tsara ianao zany zao le mangazy efa manomboka hoe azo hoaniny reny a azo adina azo dia reny zany zao manomboka misy mangalatra zany hoe le olona zahay samy zahay any zany zao ny hoe resaka labotra dia na hoe vaky samy kely angalatra akoho mangalatra moto sisisisisisa misy zany zao amin'izao fotoana izao hitany izy atrangana tsy fandriam-pahalemana izay ihany koa tany amin'ny faritra ary nisy mihitsy no namony any vokatra izany raha tsy laza fa tsy nitranga tany Fianaratsoa izay nahafatesana mpanao gazety iray ny faraparan'ny volana aogositra lasa teo ity fariny izay notafiana sy norobain'ny jiolahy ary novonoina tamin'ny fomba feno abibiana raha avy naka versement mikasika ny fiompiana komana atody lava izay vadinazany teo ihany koa ny fanafiana sy ny famonoana ny lehiben'ny fonjany mahajanga teo aloha raha iny hiditra ny trano fonenana iny ity farany raha ho an'ny distrika Anaparafara kosa indray dia nitrangana fakanakeriny no tena nanjaka trangana tsy fandriam-pahalemana nisany naoraka tamin'ity volana desambra ity ihany koa ny fangalagana ny mason'ilay zazavavy varira 12 taona tany amin'ny distrika ny Betroka tany dia izay amin'izay niditra tonga dia niara-niditra taminay nanaraka vodin'ny tomobile zany efa da samy mitazona porte reray avy ny telany janona tany amin'ny vavahady tany dia tonga izay dia tsy manam-poninina manko tamin'ny partie misy anazy zany tamin'ny devant dia nanao sommation nanapoka basy sommation zareo dia tato amin'ny vadiko tato zany za tsy nahita fa tonga dia jambenan'le anina fotsiny dia misy ankizy zay manko rehefa tonga eo amin'ny varavarana eo mihitsy manko izay no mijanona dia tato efa nisy ankizy efa nirava nianatra taloha io zany tonga dia lasa dia fataonay zany rehefa tonga izay dia misy ankizy mivoaka mandeha maka entana na tomobile io ankizy io andeha aka entana iny mahita andry zareo misintona ny vadiko zany dia sady nisintona azy avy anaty tomobile fataony tsy mivoaka mihitsy izy zany rehefa tonga izay fa satria izy mbola mampiditra tomobile anaty garage fa tonga dia nisontominy reo dia nitifiriny sady nitifiriny dia nisontominy navoakany dia rehefa navoakany teo izy dia mbola narany tifitra indray mbola neny pobasy indroa ka izy zany hoe pobasy nitifitra amin'ny vato za tsy mahalala ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana mihitsy ny distrika Anaparafara ao ny kidnapping izay ao anatin'ny faritra atsimo isan-kerinandro dia misy olona kidnappé foana ary akandro mpanao kidnapping vola be mihitsy ireo any amin'ny farany teo zao dia nisy madama anankiray dia tsy naveriny zareo raha tsy nanome 200 millions de francs talohany teo tamin'ny tapabolana tamin'ny rotokom-bolana dia nisy rangahy zay commune rurale Moraganokrom dia tsy naveriny zareo raha tsy nanome vola hatrany amin'ny 12 millions d'ariary manoloana an'izay dia miravoravo tanana ny vahoaka ny tsy fandriam-pahalemana ny alabotiny ny vakivala ny asan-dahalo ny violation etsy an-daniny efa nisy resaka ny fanaovana tamin'ny sekretera-panjakana mikasika ny gendarmerie ny ministre ny polisy hatramin'izao dia tsy misy vahaolana mihitsy
Nampitondra faisana ny voaka malagasy tamin'ity taona ity nanomboka ny volana aogositra teo ihany koa ny fanafiana sy ny fanakanan-dalana nataon'ireo jolahy tany amin'ireo lalam-pirenena. Anisan'ny enona tranga matetika tao anatin'izany lalam-pirenena faharoa sy fahafito iny. Lasan'ireo olon-dratsy avokoa ny vola sy ny entana sarobidy tany amin'ireo mpandeha. Misy ihany koa ireo maratra ka tafiditra ao anatin'izany ireo mpamily. Tsy lazaina intsony ny fahasimban'ny fiara vokatry ny torabato ataon'ireo mpanafika. Tranga iray tamin'ity volana desambra ity izao ny fanafiana niatra tamin'ilay fiara 4x4 avy any Bekily ary azo any Toliara izay nosaka nan-dahalo teo Vatolatsaka distrikan'ny Betioky. Naratra vokatry ny tifitra nataon'ireo olon-dratsy ny tarehin'ny zazavavy iray 12 taona atao anatin'ilay fiara. Ream-pianakaviana iray kosa no voan'ny-bala teo amin'ny tanany. Eo ny fahasahiranana sy ny fahantrana izay fototra goavana mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana. Fantony goavana tsy azo odintsita izay miteraka fanararotana any amin'ireo olon-dratsy ihany koa ny faharatsin-dalana sy ny lavadavaka hita any amin'ireo lalam-pirenena indrindra fa ny RN2 izay mampitaraina foana ireo mpampiasa matetika iny lalana iny. Tsy misy anefa ny fandraisana andraikitra sy ny vahaolana maharitra avy amin'ny fitondram-panjakana na dia teo aza izany rehetra izany. Rehefa bedina aloha izany izy tonga dia manana moa ny lalana misy barazy vato. Dia manahirana nefa ny ala amin'izay satria ny tômôbila sary izay sady iva dia tsy tavoadingana ilay izy indraindraiky. Matahotra ihany aloha nefa asa moa ilay izy dia tsy maintsy ataoko. Tsisy fiarovana aloha amin'izao izany fa dia mandeha fa karavana izany mba miezaka hoe mba miarakaraka amin'izay fa tsy mandeha misingatsingana intsony. Izay moa izany dia tsy maintsy mandeha foana miatrika an'io fa ny zavatra tena angatahana izany dia ny tadiavan'ny fitondram-panjakana vahaolana aingana dia aingana satria io no fiainan'ny olona ary ny ankabetsahany olona dia alina foana ny tena mety amin'ny olona izany satria fotoana mba voatsitsy kokoa amin'ny andro alina. Fa ny zavatra hita izao ohatra ny tamin'ilay fanafiana farany teo dia manao ny azo nataony zandarma fa moto ny hoentina scooter ny hoentina nanao intervention amin'ilay fanafiana eny an-dalana. Ny olona izany efa lasa moto mbola scooter sy ny anankiray zay scooter ny hoentiny teo. Dia mba iangaviana izany mba manina moa izany mba omena fitaovana ilay miatrika le tsy fandriam-pahalemana aty ambanivohitra fa betsaka ilay fitaovana eto Antananarivo. Anazy loatra misy mystère ihany ilay izy satria tsy fantatra hoe inona mahatonga anazy tapitapika eo dia mirongatra vetivety eo ary dia efa hoe fandribana vola fotsiny zavatra misy dia fanimbana fiara. Fa misy faritra tena tsy ahitana mpitandro filaminana izany dia io no mirongatra io. Izay mahatonga ilay fiverenany amin'izao. Dia ny lalana koa tokony asiana fanamboarana fa tena mijaly ny mpitatitra amin'ilay lalana. Izay no tena antsava tao amin'ny mpitondra fanjakana izany. Ny fipetrahandraisinao izay dia efa tsy mitondra entana be intsony izay amin'izao satria be dia be mihitsy ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny lalana iny dia efa tsy mitondra entana be intsony izay fa zisy tao hoe izay hoentina hoe ilaina amin'ny andavanandro any no hoentinay. Mitaitaina be mihitsy satria izao efa hariva ny andro dia manomboka mitaitaina izay. Izany asan-dalo izany dia miteraka voalohany indrindra fahasimban'ny fiara, miteraka faharoa fahabangan'ny eo am-pelantanany ny mpandeha tsirairay satria lasany daholo na ny vola na ny etakely na ny telefôna na ny firavaka eny an-tanana ary indrindra farany fa tsy maivana akory dia ny faratran'ny chauffeur izay atao hoe miatra manaina mihitsiny. Satrinan'ireo trangana tsy fandriam-pahalemana naoraka teto amin'ny firenena ihany ireo voatanisa ireo. Raha bangona izay rehetra voalaza, nisy fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana avokoa no nampirongatra ny resaka tsy fandriam-pahalemana teto Madagasikara. Tsy misy nitolotra asa ho an'ireo tanora vao nivoaka tamin'ny fianarana. Ny vidim-pianana indrindra fa ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro nefa midangana tsy midangana. Naona tsy sahirana ny vahoaka kanefa ny mpitondra mihebohebo sy variana amin'ny zavatra tsy lahara-pahamehana hatrany. Raha anisan'ny masona sy nanaovan'ny filomarika Ravalo manana ezaka maro izany fanamboaran-dalana sy resaka fandriam-pahalemana izany tamin'ny fitondrany. Notsontsony avy n'izao fitondrana rajoelina izao kanefa anisan'ny maharary ny vahoaka. Tafiditra tao anatin'ny velorano ny filoham-pirenena ihany koa raha tsy ahivina ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Saingy nijanona ho toko fitaka hatramin'ny farany tahaka ireo fampanantenana maro hafa izany raha ity taona ity no resahina. Mbola azo antenaina sy eritreretina ve ny fahatongavan-tsainan'ny mpitondra amin'ny taona 2024 io amany olana ara-tsosialy ny vahoaka izay nandrenesana fitarainana Tsiahy tao anatin'izay 3 taona lasa izay.